Fa mankalaza ny 25 taona nijoroany kosa amin'izao fotoana izao ny sekoly ambony SM Advanced sy Ambatonakanga. Amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana nentin'ny talen'ny sekoly dia analiny ireo mpianatra manovo fianarana eo anivon'izany sekoly izany. Mitsinjara amin'ny seha-piofanana maro araka izany ireto mpianatra ireto. Nosokavana tampompo ofisialy omaly ny tompakalazana ny 25 taona nisian'ny sekoly fampiofanana ambony ISM Advanced etsy Ambatonakanga. Efa nahatratra ray ala tokoa nisan'ireo mpianatra navoaka tao amin'ity sekoly fampiofanana ambony ity, araka ny nambarin'ny Ramatoa Andriambelomanana Olomalala, taleha jeneralin'ny sekoly. Isan'ny erzika ny sekoly ny fiavahany fampiofanana omeny. Mampiavaka azy dia izy fanday akaikikaiky be kokoa amin'ny ankizy rehetrarehetra ary mijery akaiky kokoa ny besoin-ny ankizy sy efa nadaptena mihitsy izany hoe ny besoin-ny tanora amin'izao dia izy hoe sady professionnalisante izy no afaka sady manana filière maro zany zay no avy dia manofana ankizy avy dia vonona avy dia hiasa avy hatrany satria ny besoin-ny tanora amin'izao izay zavatra azo avadika vola haingana ary vetivety ihany sady tonga dia avy dia raisina tsy mbola andeha indray izy hitady zavatra hafa fanampiny. Tao anaty lanonam-pianakaviana tanteraka no nizoran'izao fanokafana am-pombo ofisialy sy ny 25 taonan'ny sekoly izao. Nanamarika ny fotoana ny fanokanana amin'ny vato fehizoro ny 25 taonan'ny ISM Advanced. Taranjam-pampianarana miisa 5, fitantanana, fizahatany, lalàna, asa vaventy sy fanorenana trano ary informatika no ampiofanina ao amin'ny ISM Advanced etsy Ambatonakanga. Mahatratra 100 kosa nisan'ireo mpianatra manovo fampiofanana ao aminy ankehitriny, sahanana mpampiofana manodidina ny 50.